shatanay hakini naminaw famleibetuku ni fitiavana ni panumpuna Herileibetuku wanai ni mivavakamilao kuampiu ni ulunao sai magata kaminao ni faswavana Herileibetuku wanai ni mivavakamilao kuampiu ni ulunao sai magata kaminao ni faswavana Misau chanau zali Shri tumputianai Fambulan umenau Tumbuna jua haiteranau Shatanai hakini naminau famleibetuku ni fitiavanau ni panumpunau Herileibetuku wanai ni mivavakamilao kuampiu ni ulunao sai magata kaminao ni faswavana Herileibetuku wanai ni mivavakamilao kuampiu ni ulunao sai magata kaminao ni faswavana kuampiu ni ulunao sai magata kaminao ni faswavana kuampiu ni ulunao sai magata kaminao ni faswavana. Dia mbola afaly miara-banao indray izahay amin'izao hariva izao amin'izao fotoana naranao an'ity fandaharana ity izao manona ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankohonanao ampia-piandohana dia andeha isika hivavaka ametraka ity fotoana ity eo am-pelantanan'Andriamanitra nda ho ary isika hivavaka avy hatrany. Zahay io mankasitraka fiainanao azy satria mbola nomenao fotoana ahafahanay manompo anao eto amin'ity toerana ity indray misaotra
anao zay Jesosy satria tsisy avy aminay fa fahasoavanao Jesosy safidinay ny anompo anao eto amin'ity toerana ity Jesosy fa ianao mihitsy Jesosy nitondra anay afaka hanompo anao eto amin'ity toerana ity indray afaka ny hamezonay trainaranao eto amin'ity toerana ity indray Jesosy io mamelanao malalaka izay asa eto androany Jesosy oka tena hoe tsisy avy aminay oka tena hoe tsy zahay Jesosy no hita eto androany fa ny fahasoavanao ny voninaitrao Jesosy raha kofa ny feno ny voninaitrao Jesosy ao fotoan'izao mba tena niza Jesosy hijery an'izao vidéo zao Jesosy dia tena ho tafapitany aminazy Jesosy miherinao ny fanatrehanao Jesosy mba tena hita amin'izao fotoana izao Jesosy raha kofa feno amin'ny ranao Jesosy ao fotoan'izao ianao fa ny masina niaraka aminay eto amin'ity toerana ity mba tena hisery izao fotoana izao hisy fetraikany amin'ny fiainanay amin'ny fiainan'ny olona zay anaraka amin'izao fotoana izao Jesosy ny zavatra rehetra izay ataonay eto ny fiderana Jesosy ny vavaka ny tenin'Andriamanitra zay ho ambary eto amin'ity toerana ity Jesosy dia tena hoe ho feno voninaitrao ho feno herinao Jesosy mankasitraka za Jesosy misaotra ny amin'ny zavatra rehetra ataonao eto amin'izao toerana izao Jesosy eto ianao androany Jesosy mankasitraka anao Jesosy malala alleluia amen misy tenin'Andriamanitra hozaraiko aminareo teny izay mety efa disy fantatsika loatra fa mbola ho averiko vakiana amintsika izany dia hitantsika eo amin'ny salamo fahatelo amin'ny zato andininy voalohany sy faharoa izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe misaorany Jehovah ary fanahiko ary izy rehetra to anatiko misaora ny anarany masina misaora Jehovah ary fanahiko ary aza misy adonanao ny fitahiany rehetra amen izany ny tenin'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho tsapantsika androany hoy ny tenin'Andriamanitra hoe aza misy adonanao ny fitahiany rehetra isika olombelona riavana dia manana fahazarana manadino raha izy ohatra hoe misy olona zao anankiray manao soa aminao ohatra hoe atsika soa zato no ataony aminao dia misy zavatra anankiray tsy mifanaraka amin'ny sitraponao na nampalailonao nataon'iny olona iny dia lasa iny zavatra anankiray tsy tianao iny tsaronao fa ilay zavatra zato nataony lasa adinonao dia any lasa ohatrany hoe ratsy eo anatrehanao ratsy eo anatrehanao iny olona iny dia itsika koa manana an'izay fahazarana izay amin'Andriamanitra matetika rehefa mandalo olona isika dia divitry n'iny olana iny fa adinitsika Andriamanitra adinitsika ny soa rehetra nataon'Andriamanitra kanefa amin'ity androany ity ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe aza misy adonanao ny fitahiany rehetra amen izany mihitsy aza misy adonanao fitahiany rehetra mety samy manana ny fahasoavana sy ny fitahiana nomen'Andriamanitra isika rehetra ny tokantrano any engany ny fanahy masina androany ampatsiahana ireo soa rehetrarehetra ireo mba tsy hisy adonanao izany hanomezana voninahitra an'Andriamanitra fa raha tsy hitanisa afa-tsy reto vitsivitsy reto mba hahafahanao hoe tena mankasitraka an'Andriamanitra raha izy ohatra hoe ny fofinaina nomen'Andriamanitra atsika eritrereto fotsiny hoe io rivotra omen'Andriamanitra atsika io lasa fahazarana eo amin'ny fiainantsika ilay satria izao tsika zao miaina misy rivotra amaraina sika fo misy rivotra amin'ny alina sika afaka miaina fa imagine hoe tapahan'Andriamanitra ao anatin'ny 2 minitra ny rivotra ety ambonin'ny tany ity dia imagine hoe 4% an'ny olona no faty ao anatin'izany kanefa ny rivotra iainantsika dia omen'Andriamanitra atsika maimaimpona isanandro tsy atian'Andriamanitra mihitsy manome atsika an'izany ka tsy rary ny ventsika raha hideran'Andriamanitra tsara ny ventsika raha hisaotra an'Andriamanitra raha izy ohatra ihany koa ny fahavelomana nomentsika ny fahasalamana nomen'Andriamanitra atsika be dia be ny olona na ianao mety mahalala olona lavo tao anatin'ny valanaretina COVID-19 kanefa moa maninona atsika zao mbola velonaina maninona moa tika ianao zao mbola afaka manaraka an'izao fandaharana izao zahay mbola afaka mampita an'izany aminao no ny fahasoavan'Andriamanitra ry havana sanatria tsika hoe nohony amintsika satria tsika ve nihinanao anticorps be dia tsy voan'ilay aretina fa fahasoavan'Andriamanitra mbola niazona atsika Andriamanitra mbola namindra fo tamintsika mbola ahafahantsika miaina ankehitriny ka tena raharantsika raha hoe hisaotra an'Andriamanitra raharantsika raha kalaza sy ame voninahitra an'Andriamanitra foana tsy voaviditsika vola na ny rivotra io arany tsy voaviditsika vola misy olona amin'ny hôpitaly any zao mividy oxygène izy ay vidiana manetsina zany oxygène zany nefa sika mbola omen'Andriamanitra zany maimaimpona tena fahasoavana zany ry havana fahasoavana zany ry havana imagine ihany koa ianao ngamba raha manaraka an'izao fandarana zao mety manana trano ianao ao anaty trano ianao kanefa eritrereto hoe eny an-dalana eny zao misy olona tsy manana trano ialofana izy miaritra ny hafanana miaritra ny vovoka miaritra ny atsika eny izy satria tsy manana trano ialofana nefa ianao nomen'Andriamanitra trano ialofana men'Andriamanitra hoe lamba afaka hitafiny mbola mafana tsara ianao raha mangatsika ny andro mbola voarao masoandro ianao raha mamay be ny andro tsy avantsika zany ry havana avy amin'Andriamanitra zany raha izy ohatra ihany koa hoe io fahafahanao mijery vidéo androany io
maro ny olona zao any na ny sakafo any androany ara tsy hitany kanefa ny ianao mbola afaka ianao mijery an'izao video zao mividy fany ianao dia afaka mijery an'izao ka tsy rary ny vetsika raha isotra an'Andriamanitra tsy rary ny vetsika raha nome voninahitra an'Andriamanitra androany tsy rary ny vetsika raha nindraindra ny anaran'Andriamanitra fa tsara loatra Andriamanitra mpanao tsara Andriamanitra ary ny fahasoavany mbola miazona antsika toy izao famindrampony ny fitiavany mbola miaro antsika isan'andro amin'ny loza sy ny ratsy amin'ny tafiky ny Satana ka amin'izao fotoana izao tsika dia andeha hoentsika mankira izany fisaorana an'Andriamanitra izany isotra anasika satria lehibe loatra ny fitahiana lehibe loatra ny fahasoavany ary tsy takatry ny saintsika maha-olombelona izany fa tena lehibe na dia teo ny fahotantsika na dia teo ireo zavatra ratsy nataontsika teo anatrehan'Andriamanitra izy tsy nanao antsika hoe ataoko an'izao ianao satria ianao nanao ratsy fa mbola mifofinainy sika isamaraina mentombonandrom-pahavelomany sika fa atsika aminao ny asa manandraikitra itsika rariny sika raha isotra an'Andriamanitra rariny sika raha idera an'Andriamanitra rariny sika raha anindraindra ny anara-masany narana ambony indrindra androany ka ndao sika hiaraka hira ndao sika hiaraka isotra an'Andriamanitra tena ataontsika mifotsika rehetra izany hira izany satria tena lehibe loatra Andriamanitra lehibe loatra Andriamanitra Alleluia 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 Sauch awana no ireu fitaina no menawa esambacha ni fanaichu jitupuo sauch awana Sauch awana no ireu fitaina no menawa esambacha ni fanaichu jitupuo sauch awana sauch awana si mandau ayandau hewanina gunau mienu babaka inole sakeza dena maniku tianau mi sauch awana no no menawa esambacha ni fanaichu jitupuo sauch awana na delícia zaadi zambitady andreraka ny fitiavana tompo mampitsaka fonahay isan'andro makalazanao miansoanso makalazanao miteranao Sauch awana no ireu fitaina no menawa esambacha ni fanaichu jitupuo sauch awana sauch awana no ireu fitaina no menawa esambacha ni fanaichu
fiainantsika zao a dia eritreritra n'izany fahasoavana sy fitahian'andriamanitra teo amin'ny fiainantsika izany ny fanahy masina ny ampatsiahy ianao a ireo zavatra rehetra nataon'andriamanitra taminao tsarofa nisy fotoana ianao narary a andriamanitra famindrapon'andriamanitra ny mbola natsangana anao teo ambony fandriana mbola ahafanao nahazo fahasalamana misoran'andriamanitra satria mbola misy sakafo hohaniny ianao misoran'andriamanitra tamin'ny valim-bavaka izay meny ianao misoran'andriamanitra ny amin'ny tafitrano ny amin'ny trano izay mbola omeny ianao misoran'andriamanitra asandrato ny fisoranao n'andriamanitra asandrato fa hito andriamanitra androany vonona izy ny andray izany fisorana anao izany ary tena minoa ianao fa nkasitrahan'andriamanitra izany fisorana izany faly andriamanitra mahita anao misotra ny amin'ireo fitahiana maro izay ataony ianao asandrato zany asandrato zany asandrato zany fisorana an'andriamanitra izany androany halleloia misotra anao izahay andriamanitra misotra tompo fa tena tsy takatra ny saina ny fitahianao amin'ny fiainanay tsy takatra ny saina andriamanitra fahalebiazanao tsy takatra ny saina tompo fahasaranao a misotra fa mbola velon'aina izahay misotra fa omenao rivotra iainana izahay misotra andriamanitra mbola manatongotra afaka andehanana izahay misotra ny amin'ireo olona izay mbola mivanginao ka afaka anaraka izao fandaharana izao misotra jesosy a mankasitraka mankasitraka tompo mankasitraka jesosy misy ten'andriamanitra amin'ny tesaloniana voalohany toko 5:9-10 izay vakiko amin'ny anaran'i jesosy hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'andriamanitra ao amin'ny kristy jesosy ho anareo amen hoy ny ten'andriamanitra hoe misaora amin'ny zavatra rehetra efa sotra n'andriamanitra isika tao tamin'ny fitahiana izay nomeny atsika dia amin'izao fotoana izao indray tehsarika ny sainao tsy fantatra hoe ohatry ny ahoana ny olana lovanao amin'izao mety hoe diso fanantenana ve ianao mety hoe tsy araky ny eritreretinao ve ny zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao ka mila hokivy ianao mila hoketraka ianao kanefany a mandidy atsika ny ten'andriamanitra andrano hoe misaora amin'ny zavatra rehetra tadidio riavana fa raha efa nandray an'andriamanitra ao tompo sy mamonjy fiainanao ianao dia hoy ny ten'andriamanitra hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tia azy tadidio riavana fa ny zavatra rehetra mitranga eo fiainantsika dia lalana atsara atsika lalana namboarin'andriamanitra mba hananantsika fanantenana ny amin'ny farany ny teniny ao amin'ny Jeremia zay mba hananantsika ho avy mamiratra indraindray ilay tsy takatra ny saintsika maha-olombelona satria mbola voafe ihany mbola voafetra ihany fomba fisainantsika fa andriamanitra mahalala ny ho avy andriamanitra mahalala izay mety amintsika zanany ka io zavatra mitranga fiainantsika androany io a tsy tokony isika ho kivy tsy tokony isika hoe ilavolefina tsy tokony isika hoe ho diso fanantenana dia hiala amin'andriamanitra fa zany mihitsy ny arany tokony hanandratantsika n'andriamanitra tokony mbola ilazantsika ny antsaran'andriamanitra satria ilay ten'andriamanitra nylazaiko tetsy aloha tetsy hoe ny zavatra rehetra miara-miasa asoa izay tia azy izany no hiazonantsika ny fiainantsika fa tsy ny zavatra ratsy imagineo hoe raha manomboka ianao a manomboka ianao androany a milaza ny fahatsaran'andriamanitra dia ho hita maso ny fananao fa ny olana eo amin'ny fiainanao dia kely izany raha mitahy fahalebiazan'andriamanitra kely izany raha mitahy fahatsaran'andriamanitra sy ny zavatra mbola ho ataony amin'ny ho avinao kely izany ry havana fa androany a hisarika ny sainao mety mavesatra ny fonao mety mavesatra ny fananao ilazana izany hoe tsara andriamanitra mpanao tsara andriamanitra kanefa zavatra mitranga amin'ny fiainanao ara tsy araky ny eritreretinao kory mety hoe ratsy fa ndao isika androany a tena ilaza amin'ny fotsika madio amin'ny fotsika manontolo hoe tsara ianao mpanao tsara ianao andriamanitra ary ametraka ihany koa ny fiainantsika eo amin'ny pelantanany tadio fa ny zavatra rehetra mitranga fiainantsika dia tsy io akory ny hafarany fiainantsika fa tsy misy olona miaraka amin'andriamanitra zany hoe ratsy fefara jereo aniny tantarany Job jereo ny tantarany Job olona nanan-karena be teo amin'ny tanànany izy tena nanany mahezy azy Job kanefa ny atao anatin'indray mpimaso dia rava ny fananany maty daholo ny zanany kanefa ohatrany ahoana inona nataony Job misy tenin'andriamanitra ao amin'ny Job atoko voalohany andiny faraky amin'ny 20 izay milaza an'izao hoe mitanjaka no nivoako avy tany an-kibony reny ary mitanjaka no iverenako any Jehova nanome ary Jehova nanaisotra isaorana neny anaran'i Jehova haleloia zany ny toe-posy toe-pananananan'i Job manoloana ny olona sy ny fisedrana rehetra ny lalovany tsy nanana eritreritra Job hoe hanome tsiny an'andriamanitra satria hoe mafy be ny ainana tsy nanana eritreritra an'izany Job fa nisaotra an'andriamanitra izy ry havana nanandratra an'andriamanitra izy mbola nilaza izy hoe isaorana ny andriamanitra ka ndao isika hiaraka hanao an'izany mbola hiteny amin'andriamanitra isika hoe misaotra mankasitraka ary ilaza ny hatsaran'andriamanitra ilaza fahalebiazan'andriamanitra haleloia ataontsika zany iry zany
taontsika izany iry zany driavana atsara loatra andriamanitra mpanao tsara andriamanitra ary tsy misy tahaka azy alleloia 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 izao fiainako izao efa napetrako aminao ianao Jesosy ilay mpamory zay fanekeko andriamanitro izay mitranga amiko anio ampitsoratry izay ekeko fatendrinao rambolanao no miay iaraka sandratsika feotsika ilaza hoe deranao tolotra ianao alleluia alleluia hoanao ry tompo fatsary anao sady mpanao ny tsarako izay rehetra ataonao sy avelanao itrangako de maso satry anao sady mpanao ny tsarako zaho mihitsy io andriamanitra io tsara sady mpanao tsara izy zay rehetra ataony dia hitany hoe tsara sady mahasoa atsika alleluia sy olonao lazaiko izao fizay mitrangeo aminao rambola Jesosy lay mpamory jinoekenao andriamanitra de lalana asaranao zifiailanao anao indray situndra fiadanana etsy oratry izay kanderano atolotro hoanao ry tompo fatsary anao sady mpanao ny tsarako izay rehetra ataonao sy avelanao itrangako de maso satry tsara anao sady mpanao ny tsarako kanderano atolotro hoanao ry tompo fatsary anao sady mpanao ny tsarako izay rehetra ataonao sy avelanao itrangako de maso satry tsara anao sady mpanao ny tsarako alleluia 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 teranao zahay andriamanitra manandratra ny anaranao izahay Jesosy androany manandratra ny anaranao izahay tompo satria ianao lay andriamanitra tsara sady mpanao tsara ianao lay andriamanitra ambony indrindra ianao lay andriamanitra tena mihevitra mandrakarivan'ny fiainanay alleluia alleluia teranao izahay teranao izahay andriamanitra teranao izahay andriamanitra alleluia raha vakitsika ny bokyny Joba dia hitatsika ny hafaran'ny fiainan'ny Joba fa tena mbola niotra lavitra noho ny nananany teo aloha ny nananany ary nanana zanaka tsara teo amin'ny tanàna izy dia hitatsika amin'izany ny zavatra izay nomanin'Andriamanitra ho an'izay tia azy ho an'izay mahay misaotra sy manandratra anazy manoloana ny zavatra mitranga rehetra amin'ny fiainana tadio ravana fa ny Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra matoky amin'ny teniny izy Andriamanitra tsy mivadika ny Andriamanitra ivavahantsika fa rehefa nanandratra fisaorana anazy ianao tsaroan'Andriamanitra foana iny fisaorana tolotra ao anazy iny ka voaraina ny an-danitra izy ka vonina izy ny anamaly soanao vonina izy ny tay anao mihoatra lavitra noho ny teo aloha kibo masitsika
dia saintsainy andriamanitra tsy mba olona kandainy ary rehefa nyteny izy hoe hotahiny ny fiainanao a dia hotahiny hatramin'ny farany izany tsy misy olona miaraka amin'andriamanitra zany ry havana ka ratsy fiafara na afa-baraka fa ny olona miaraka amin'andriamanitra dia tsara fiafara tadio fa tian'andriamanitra ny ianao hoe tian'andriamanitra ianao tsy avelan'andriamanitra hoe irereny amin'ny atsasa-dalana zany ianao fa tsy maintsy hoentiny amin'le tanjony ianao dia ny andovanao ny fiainana mandrakizay ary ny andovanao an'le fiainana feny fiadanana ety an-tany tsarovy zany ry havana azakivy amin'izay zavatra mitranga fa jereo ny fahalebiazan'andriamanitra izay efa vahantsika jereo ny fahatsaran'andriamanitra izay efa vahantsika fa tadio zany identité an'andriamanitra zany andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara izy andriamanitra mahatoky fidèle amin'ny teny rehetra izay aloky ny vavana izy tsy mivadika izy tsy mandainga izy ary tsy mampifilafilatsika izy a fa tena ho tanterany zay rehetra ho ataony zay rehetra efa fikasany zay rehetra efa nambarany taminao ka androany anatin'ity iray ity a dia teteny aminao hoe iraho ny fonao raha hainao izany iray izany fa anatin'ity iray ity dia mihinao fa hikasika anao ny fanahy masina anarina indray ny fonao ny fanahinao ny momba anao manontolo mba hahafahanao misaotra sy mankasitraka an'andriamanitra foana mahatoky ianao andriamanitra mahatoky loatra ianao andriamanitra sy miovy ianao andriamanitra alleluia 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 teranao zay jesosy teranao zay andriamanitra mankalazanao izay andriamanitra alleluia 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 You know you lie, oh my, and you are my dark side. amen Is a loss I know, design what I know. amen jesosy amen amen Simba mandao, timiu, fama tu kia jamni farani, anjemani chami tsokano. It's all kind of, yeah. Ma tu gloria no tenda. Ma tu gloria tendis fanandina. Put funa wizata mi fenaku, katapaku ankeichi. Matuk locha now tianda way. Whoa. Matuk locha now tianda way. Tesoyo. Matuk locha tendis fanandina. Purfuna wizada mi fenaku. Katapaku ankeichi. Matuk locha no tianda way. He's a loss I know, design what I know. Simba mandao, simiu, fama tu kia chami farani, anjamani chami tsakana, mi tsakana. Now Matuk loja tiandis fanantena. Purfunau izantam ni fiainaku, kasapaku akechi. Matuk loja now tiandawa. Matuk loja now.
Matugloja tiandis fanantena Burfuilau izanta mi fiainaku Katsapaku alkeichi Matugloja nau tiandawai Sinau loja tiandawai Mela ayam yatsasadalana Izana tumbu kau tumetu vidai now Katsapaku ankeichi Dinau loja tiandau ayandau Dinau loja tiandau ayandau Sena tumbu kau tumetu vidana Katsapaku ankeichi Dinau loja tiandau ayandau Matugloja nau tiandau Matugloja tiandis fanantena Burfuinau izanta mi fiainaku Katsapaku ankeichi Matugloja nau tiandawai Zaina tumbu kau tumetu vidaina Katsapaku ankeichi Dinau loja tiandawai Aleluia, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra Jesosy. Mankasitraka anao izay, mankasitraka anao izay Andriamanitra. Miteranao izay fa ianao n'Andriamanitra mahatoky ary misaotra Andriamanitra, misaotra fa tianay loatra ianao, tianay loatra ianao, tianay loatra ianao. Tsy hamelana irery ianao, tsy hamelana irery fa tsy hamelana tsy hanaraka Zany Andriamanitra ivavahantsika. Andriamanitra tsy manao tsintsinina anao zany raha mivavaka eo anatrehany ianao. Ary tena mbola faly ary Andriamanitra raha mahay misaotra foana ianao na amin'ny tsara zany na amin'ny ratsy zany. Matokiry havana fa ho avy tsara, ho avy mamiratra ny ho avinao raha miaraka amin'Andriamanitra ianao. Tsy hamelanao amin'ny atsazadala zany Andriamanitra. Fa tsy maintsy tafita ianao tsy maintsy andova ilay fiainana mandrakizay koa ianao izay fanomanin'Andriamanitra ho anao. Misy tenin'Andriamanitra amin'ny marika 2:4-20 izay milaza an'izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe koa lazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo dia mino fa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Amen. Zany tsika rehetra mety samy manana ny tombavaka, ny fangatambavaka izay manasandrantsika teo anatrehan'Andriamanitra angambany samy manantsika. Dia efa nahery isika, efa nalala isika hoe izao zany zavatra tokony mahay misaotra an'Andriamanitra foana. Dia androany ny tenin'Andriamanitra hoe inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahinareo dia mino fa efa nandray anareo dia ho azonareo izany. Marika anankiray ihany koa anehoana ny finoantsika an'Andriamanitra dia ny fanandratana fisaorana sahady ny amin'ny valimbavaka izay fanoman'Andriamanitra ho antsika. Mila misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny fitahiana izay tamin'ny lasa. Mila misaotra an'Andriamanitra isika ny amin'ny zava-mitranga ny fiainantsika androany na tsara io na ratsy. Ary mila misaotra an'Andriamanitra ihany koa isika ny amin'ny zavatra ho avy izay fanoman'Andriamanitra ho antsika. Ny amin'ny valimbavaka izay mitalaonao mafy teo anatrehan'Andriamanitra io efa fantatsika teo fa Andriamanitra dia matoky amin'ny teniny ary Andriamanitra dia mpiaino antsika, tia antsika Andriamanitra. Ka raha mino isika dia nandratra fisaorana sahady ihany koa androany ny amin'ny fitahiana izay fanoman'Andriamanitra amin'ny fiainantsika, ny amin'ny fahasoavana izay fanoman'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika, ny amin'ireo zavatra maro, ny amin'ny fitondran'Andriamanitra. Eny ary na dia ataoko hoe misy zavatra ritranga any aoriana any tsy mifanaraka amin'ny sitrapontsika dia efa hay hisaotra an'Andriamanitra foana isika, efa hay hiteran'Andriamanitra foana isika, hay hanandratra an'Andriamanitra foana isika.
dia mbola nandratra fisaorana an'Andriamanitra foana isika amin'izao amin'ny alalan'ny hira ho asandratsika amin'ny fontsika rehetra izany ary ao anatin'izany hira izany dia manomboka saintsaino ny valombavaka izay ho azonao ny fitahiana izay fa nomanin'Andriamanitra ianao maso ny fananao ahita izany androany ka isaory Andriamanitra isaory Andriamanitra fa mahay manao ny zavatra rehetra io Andriamanitra io mahay manao ny zavatra tsy takatra saina io Andriamanitra io ary mihoatra lavitra noho izay eritreretintsika raha no ataon'Andriamanitra amintsika halleloia misaotra tompo misaotra Andriamanitra misaotra ny amin'ny zavatra ho ataonao fiainanay manandratra fisaorana anao izay androany tompo halleloia 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 mankasitraka tompo malala mankasitraka Jesosy Misaotra Jesosy misaotra anao misaotra Jesosy no zay rehetra nataonao misaotra anao misaotra Jesosy misaotra anao misaotra Jesosy no zay rehetra nataonao misaotra anao mbola ho asandratsika feontsika hisaotra an'Andriamanitra halleluia misaotra anao izay Andriamanitra misaotra fa tianao izay misaotra fa mankasitraka anao Andriamanitra misaotra fa nay masina misaotra Jesosy misaotra izay manandratra fisaorana izay androany halleluia 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 sy izay mbola ho ataonao sy izay mbola ho ataonao misaotra Jesosy manetry tena eto amin'ny bany fitondranao izahay amin'izao fotoana izao misaotra fa nampianarinao ny saotra izahay androany misaotra fa nampianarinao ny saotra izahay ny amin'ny lasanay ny amin'ny ankitrinay ary ny amin'ny hoavinay ianao fanay masina no angatanay mba tena ampianatra anay mandrakariva ampatsiahana mandrakariva amin'izany fahaizana misaotra izany amin'izany fahaizana mankalaza sy manandratra an'Andriamanitra izany azavelanao ireare izahay ny amin'izay zavatra mitranga ny fiainanay na fitahiana io faoka izahay hisaotranao foana satria ny zavatra rehetra mitranga ny fiainanay dia avy aminao daholo izany misaotra tompo misaotra tamin'ity fandaharana androany ity misaotra tompo fa mino fa tsara avy izay nanaraka an'izao fandaharana izao tany an-tokantrano tokantrano tany dia nampianarinao hisaotra nampianarinao ny amin'ny tokony fomba fiainana rehefa miaraka aminao mankasitraka indrindra Jesosy misaotra tamin'ny fanatrianao misaotra tamin'ny fombanao mankasitraka tompo malala arovana amin'ny ranomasina izay rehetra vitanay teto ka tena ho voatahiry atao am-ponay eny izany ho voatahiry atao an-tsainay eny izany ho fomba fiainanay mandrakariva eny izany ho anao reriany Andriamanitra ny aza ny tera voninahitra anio ampitso ary mandrakizay halleluia amen dia izay riavana ny fotoana androany mino fa nahery ianao mino fa nafantatra ny tokony ao fitondrantena ny amin'ny tokony anompontsika an'Andriamanitra isika tena zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra riavana ny fahaizana misaotra azy fa ny fahaizana mankasitraka azy ny amin'izay rehetrarehetra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia manome fotoana anao indray izahay amin'ny heriny an'io toy izao amin'ny fotoana amin'ny enina ora fa mino izahay fa tsy ho foana ny arena ny vola izay laninao anatin'izao fijerena video zao ny fotoana izay laninao fa honeran'Andriamanitra izany dia manao velomanao izahay dia amin'ny heriny an'io toy izao indray